Kosa ny fampahalalam-baovao iverenantsika ny tontolon'ny solika teo toy ny fampiofanana momba ny ady afaverezan'ny solika an-dranomasina izay tanterahan'ny OLEP tamin'ity indray mitoraka ity dia tany amin'ny tapany avaratry ny nosy indray no nanatontosaina izany ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay. Taorina ny atsimo ny nosy dia nitody tany avaratra indray ny fampiofanana momba ny ady amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina izay karakarain'ny OLEP izay voabe ao anatin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Tao Antala faritra Savana nanatontosaina izany hetsika izany, tsy maintsy averimberina ny fampiofanana ny olona amin'ny ady amin'ny fahaverezan'ny solika an-dranomasina hoy ny fanamarinana nentin'ny tompon'andraikitra. Mizara roa mazava ny fampiofanana teto Antala. Ny voalohany dia fampiofanana an-trano izay nanomezana ny teoria samihafa mikasika ny fomba tanterahana raha toka misy ny loza amin'ny tarika fahaverezan'ny solika an-dranomasina. Ny faharoa kosa dia fampiarana avy hatrany hiteny an-dranomasina. Nampiarina tany Hiambina ny Antala ihany koa ny fomba fanetsihana ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny famonjena rehefa misy fahaverezan'ny solika an-dranomasina ny toe-karena ao Sava izay mifototra amin'ny fanjonoana sy ny fizahantany.